Elan'ny toratoroana ka tratra ihany nasolo raha indanina ilaintsona hoe chef d'équipe amin'ny fisolokiana cash point eto atapy-tanàna ny Mahajanga sy ny manodidina. Raha atambatra ny vola efa azony dia tafiakatra 3 tapitrisa ariary amin'ny fitoriana miisa 3 tonga eny anivo ny mpitandro filaminana. Izy izay vao tanora eritrerona satria dia vao 24 taona monja. Toy izao ny fomba fanatanterahana izany, asa ratsy izany izay marina fa tsy mandeha irery akory. Ny fomba fanatanterahana io fisolokiana io, izy moa zany mazava loatra fa tsy miasa irery eo amin'ny 2 na 3 eo zany zareo makeo amin'ny cash point ny anankiray. Mitetika ataony zalahy voalohany dia mody manao vidy an'ireny 2-3 reny. Vidy indray mpandeha izy 2-3 dia vidy fanondroana izy 2-3. Ary eo izy dia miresaka amin'ilay mpanao cash point hoe allo za mihitsy no mampiditra an'ilay numéro amin'ilay le detao izay ho ataoko zany. Eo tokoa le mpanao cash point dia manome an'ilay telefona. Eo no tena zava-doza. Rehefa manome an'ilay telefona ilay mpanao cash point dia atsofoka zalahy ao anatin'io telefona io zany répertoire anankiray na Orange Money na M-Vola na Airtel Money. Tapitapy zay dia misy mpisoloky anankiray namany io mody anao retiretampoka eo manelingelina an'ilay mpanao M-Vola eo zany. Dia avy eo indray mody misy anankiray tonga indray koa zany hoe manasahotaka an'ilay izy amin'izay fotoan'izay alefan'ny zalahy le message. Le message hoe vous avez réussi nahazo solde anao zany. Ohatra 200 000 ariary na 1 million d'ariary. Eo le mpanao cash point tsy manao vérification intsony ny soldany na miakatra na midina. Fa no le amehana no le olona mifanerasera be ilay milaza fa maika izay namanyty jiolaty ihany dia tonga dia manome vola avy hatrany. Tsy misy contrôle ny solde ao anatiny ao zany. Rehefa lasa amin'izay ny olona iny zay vao mijery, zay vao mahita hoe voasoloky Efa maro ihany koa anefa ireo namana no efa voasambotra ary mbola maro ireo mbola miriariany amin'izao fotoana izao. Namany koa zany efa betsaka koa nefa voasambotra, efa naterina ny afampamavana fa ity ny somary elaela no nazahoana anazy satria io ny atao hoe chef d'équipe. Ka io zany na voasambotra raha chef d'équipe io tsy midika hoe afaka ny fitaitena na atsika mpandraraha amin'ny sehatra io fa tohizana hatrany ny fahamelona araka ny voalaza teo satria mbola misy namany mbola tsy voasambotra maromaro any. Nefa voasambotra taloha koa efa tafavoaka araka voalaza teo mitety fokontany izy ireo ary indrindra fa mitety district misy mitety faritra voatandranovazao dia efa mevatanàna reny efa naovany daholy Antsoy, Mampony, Ambondromamy tena efa rendahany tokoa zany ireo araka voalaza teo ny hoe fisolokiana amin'io cash point io. Tsy mitsahatra manentana ireo mpanao cash point araka izany ny mpitandro filaminana mba ho malina hatrany amin'ny fanatanterahana ny asa ka tsy hikoropaka ka hiafara hatrany amin'ny fahaferezam-bola. Ka eto dia efa mampatsiahy anareo mpanao cash point mahery na mahita ity fampilazana ity vokatra anankiray ity. Tandremo re tompoko manome ny telefona anareo an'ny olona aka vola nanao 2-3 eny aminareo nareo tandremo atao voatan'ny fady mihitsy mamy an'izay satria nola izay atandrevaka izay misy eo amin'ny mpanao cash point izay koa zany no anisan'ny matateraka ny ty fisolokiana ty. Verifio mandrakariva ny solde anareo mba ahafahanareo mijery tsara hoe miakatra midina ve ny soldany M-Volako na ny Orange Money. Fa tsy hanao fahazarana fotsiny hoe vao mandray mesazy tsy fantatra mesazy avaiza na mesazy avaiza tonga dia manome vola. Raha misy kosa ny tranga izay miseho dia ny fiantsoana aingana avy hatrany ny mpitandro filaminana no tsy maintsy atao mba ahafahana izy ireo manatanteraka ny asa avy hatrany. Inasolo kosa izay fantatra fa efa nahiditra ponjavonjomaiky tao aoriana ny famitorana natao azy.
ray mpianakaviana iray 4 taona monina ao amin'ny fokotany Amborovy no saika hanolana ny zanany vao 1 taona ny 3 Jolay lasa teo efa teo ampanaovana ny fikasany ratsy ny ity lehilahy ity no nisy nahita ka niantso zandary ireto farany ka tonga nandray andraikitra avy hatrany ny zandary tao Amborovy. Mbola tsy naninona kosa ilay ankizy ary efa eo ampelantanan'ny mpitandro ny filaminana ny raharaha amin'izao. Tamin'ny aliny 3 Jolay 2024 lasa teo iny zany tokony tamin'ny 7 alina dia te hivoaka ndeha WC ilay zazavavy kely 1 taona dia nidagany moa zany efa mamimamo no nanatitra azy andeha hivoaka zany hoe somary misy elanelana kely zany amin'ilay toerana misy andry zareo sy ilay toerana ivoahana. Rehefa niverina avy any izy mianakareo dia teo no tonga ilay fakapana sy ilay fanirindratsin'ilay raim-pianakaviana ka nampiakariny eo ambony latabatra ilay fivarovarotana eo amin'ny Petit Plaza ireo ilay zanany vavy ary nisorony ny akanjo, nisorony ny kilotin'ilay zaza ary efa seka hiakatra amin'ilay zaza misy moa zany izy fa so ihany fa nisy olom-pirenena anankiray tsara sitrapo tonga dia niantso aminay faran'izay aingana ary niezaka nisakana an'ilay raim-pianakaviana. Rehefa tonga moa zany zahay avy any tazan'ilay raim-pianakaviana tonga dia lasa izy nandositra dia avy hatrany zahay tonga dia nandray fepetra nosamborona aloha zany ilay raim-pianakaviana ninjena nosamborona ary ilay zaza kosa noentina teny amin'ny centre vonjy avy hatrany natao fizaham-pahasalamana. Isaoran'Andriamanitra moa zany fa salama tsara ilay zaza mbola tsy voakasika zany. Voasokajy ao anatin'ny eloka be vava izao herisetra aranofo izay saika nataon'ny raim-pianakaviana ity tamin'ny zanany ity ary na dia mbola fikasana ara ilay izy dia eo amin'ny lalàna dia misy foana natao hoe tentative punissable zany hoe azo enjehina foana zany izy amin'io fikasana nataon'io satria azo antoka fa raha tsisy an'ilay olom-pirenena tsara sitrapo niantso ny mpitandro filaminana nalaky dia voaolany foana zany io zazavavy kely zanany io zany. Noho izany dia tsy maintsy atao fanadihadiana izy ary tsy maintsy hoentina eo anatrehany fampanoavana. Miantso ny rehetra hatrany mba tsy salasala ampilaza ny mpitandro ny filaminana raha toa ka misy tranga mampiaya eny anivon'ny fokotany misy atsika tsirairay avy eny mba hahafahana mandray andraikitra avy hatrany mba hisorana ny loza mety hitranga.